taona 2024. Alahady faha-efatra amin'ity volana ity. Alahady faha-efatra amby 20 manaraka ny Trinité, izay mbola ipanjenantsika hatrany loha hevitra hoe miandrandra famonjena ny mino. Fa indrindra ihany koa ry havako malala dia alahady hitondrana mambavaka ny komity pirenena miady amin'ny sida na ny KPMS manerana ny sahan'ny FJKM. Ny dekona tompon'anjara mandritry ny fampihavana dia ny sokajy maharitra ny mitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika dia ny mpitandrina antsika itatoerana ihany Andriamatoa Randrianarsoa Alain. Io manantsika ry havako malala ny salamo 570 ny andininy 770 770 aorian'ny amakin'ny mpitarika ny salamo 270 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 2 tapany voalohany ary ny fanekempinoana laharana 4 no anambarantsika ny finoantsika an'Andriamanitra. Ho aminareo ny ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Andehantsika ry havako hisaotra sy hideran'Andriamanitra ka eo am-pitsanganana no amakitsika ny salamo fiderana 570 ny andininy 770 ka hatramin'ny andininy 770. Ary ny mpitarika no mitarika ny famakina ny salamo 270 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 2 tapany voalohany. Aorian'izay tsika vao miara-miombina ny famakina ny salamo voatondro teo aloha. Tahaka ny diera mihanahana maniry ny rano anony no maniry ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Mampitraka izay rehetra mitanondrika. Ny mason'izao rehetra izao miandrandra anao ary ianao manome azy. Manokatra ny tananao ianao ka mahavokisoa ny zava-miaina rehetra. Marina Jehovah amin'ny lalàny rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Amen. Dio
Mivavaka isika ry havako. Sotranao izay ry Andriamanitra rainay eo. Fa mbola notahianao ka notaminao ary afaka manatona anao indray am-pifaliana. Hiaino sy hianovo zavatsoa avy amin'ny alalan'ny teny fiainana atolotra ao anay. Ankehitriny Andriamanitra, tario ary izahay ho feno ny fahainao masina mandritra izao fanompom-pivavahana izao. Ahazo hery sy hitombo finoana tokoa ane izahay, ka hita ny tavanao Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana ry havako. Aza manao hoe hamaly ny ratsy ataonao aho, fa andraso Jehova fa izy no hamonjy anao. Ry havako malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindra-po sy be vokatsoa, tsy mianahana na mihatsara velatsy, ary mivokatry fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havako malala, koa aoka anatina ny tompo hiaiky ny fahotantsika io natriany ka anaraka mangina izao tonom-bavaka izao. Ry Andriamanitra, indreto izay manetry tena eto anatrianao, mahatsiaro menatra sy mangahy ahy tokoa izahay noho ny fahotana vitanay. Nanao izay ratsy teo io masonao mantsy izahay, ka tsy mba nihevitra akory izay sitraponao, ary tsy mba nikatsaka ny fanjakanao. Rendrika tao anatin'ny fankapanahy izay Andriamanitra, nankamamy ny fahafinaretana izao tontolo izao, ka tsy sa akory mitraka ny lanitra, koa ankehitriny mitalao aminao izay Andriamanitra. Mamelany elokay, mamindrafo aminay, havaozy izahay, ka amboary olom-baovao indray, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay ny vavakay. Amen.
ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azontsika famonjena. Ry havana, raiso ampifaliana ny fanantenana eo ampitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony ny terahana antsika, tamin'ny tenin'ny fahamarinana, mbo santatry ny zavatra noforonony isika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Voavela ny elokareo noho ny anara-masina. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Ny olona voavela heloka ary avako malala dia sa manambara ny finoany an Jesosy Kristy tompontsika. Koako isika hiaranaiky sy anambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra manao hoe manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika sy araka ny teny nataon'Andrea hoe efa nahitany Mesia izahay. Ny tenanay nandre ka fantatsay fa izy tokoa mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana rehetra. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'izao voankazo mamy izao. Inona moa ny loha hevitrintsika amin'ity volana ity dia ny hoe miandrandra famonjena ny mindo. Andeha hosokavantsika ny ao amin'ny Filipiana. Filipiana toko 3 ny andinin'ny 20. Filipiana toko 3 ny andinin'ny 20. Alohan'ny hamakitsika ny Filipiana toko 3 ny andinin'ny 20 dia andeha ho jerentsika hoe inona moa ilay dikan'ilay hoe miandrandra. Raha dikantsika tsotsotra ny dikany hoe miandrandra dia tahaka ny hoe mangetaheta fatratra, miandry fatratra, mangataka. Izany rehetra izany afaka mandika ny miandrandra. Fa ny akaiky indrindra ho raisitsika dia ny hoe mangetaheta fatratra na hoe miandry fatratra. Ny famonjena kosa dia ilay fahazoantsika antoka fa rehefa ao aorianan'izao fiainana izao, izany hoe rehefa maty isika dia mbola misy ilay fiainana mandrakizay irahantsika amin'i Jesosy Kristy, fiainana feno fiadanana sy fahasoavana. Inona ary ny fihetsika tokony ataontsika raha ohatra ka tena miandrandra an'izany famonjen'izany tokoa tsika. Dia misy fihetsika 3 izay tiako hozaraina amintsika androany ahafahantsika miatrika an'izany hoe miandrandra famonjena. Voalohany indrindra ny tokony ataontsika rehefa miandrandra famonjentsika dia miala amin'ny fahotana. Avetriko
miala amin'ny fahotana. Rehefa miala amin'ny fahotantsika izany dia manaiky amin'izay hanao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy letsitsika intsony, tsy mangalangalatra, tsy mangalam-pinana. Tsika tsy zazakely eo amin'ny zatovo sy ny tanora, tsy mandaingy. Rehetrarehetra fanaontsika ireny izany ajanona amin'izay. Faharoan'izay mazoto mivavaka. Mazoto mivavaka tsika miresaka amin'Andriamanitra isan'andro. Ary ny fahatelo dia manao ny asan'Andriamanitra. Manontany-tentsika hoe za ve ankizy kely dia inona ny asan'Andriamanitra ho ataoko? Ny fianarantsika sekoly ny tenin'Andriamanitra dia efa fandavan-tena hanao ny asan'Andriamanitra. Averiko izany ilay fihetsika telo atao raha tena miandrandra famonjena tokoa isika. Voalohany miala amin'ny fahotana, mazoto mivavaka, manao ny asan'Andriamanitra. Andeha ary isika hitsangana ary ankizy tanora, ny zatovo, amerina izay fihetsika izay. Manisa telo dia miara-manao isika. Isa, roa, telo. Miala amin'ny fahotana, mazoto mivavaka, manao ny asan'Andriamanitra. Lasa aloha averiko ilay fanontaniana ohatra miandry kely nareo. Ahoana ny atao raha tena miandrandra famonjena isika rakizy? Tsika izao be dia be fa tena ilay feo antsika tsy hainy mihitsy. Averina hoe ahoana ny atao raha tena miandrandra famonjena tokoa isika rakizy? Fa ahoana ozy izy ny Filipianina toko 7:20. Jereo kely hoe Filipianina toko 7:20 ny anaran'i Jesosy, Isa 2:3. Averintsika hatramin'ny amin'izay izany dia asiana energia tsara fa vao maraina ny andro. Ahoana ny atao raha tena miandrandra famonjentsika rakizy? Miala amin'ny fahotana, mazoto mivavaka, manao ny asan'Andriamanitra. Ahoana ny ao amin'ny Filipianina toko 7:20. Akatsika dia any an-danitra ary avy ihany koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Afaka mipetraka isika, an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Miloha ny risondro mpanompon'Andriamanitra, hitondra ny vavaka sy ny vaky-tendry avako, dia ataontsika ny hira izay voalahatra eny amin'ny fafana firana fanampiny larana 112.
Iaraka ivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra o, indre zany hafalianay mbola hatrehanao amin'ity fotoanandroany ity, ary mbola menao ny fahasoavana sy ny tombony ihany koa anay tsirairay ka afaka andray amin'ity anio ity, andray ny teninao, iainy ny teninao, ary hitsakotsako ho sakafonay tokoa amin'ity anio ity zany teninao zany. Dia mivavaka izay tompo an'ireo izay amaky ny teny, ianao ny fanahy masinao no hirotsaka amin'izy ireo mba hahafahany mamaky ny teninao araka ny fahamarinanao, ary ny mpitondra ny afatrao ihany koa dia ianao nefa nanome azy ny fanahy masinao ahafahany ihany koa mitondra ny teninao sy ny afatra avy aminao Jesosy Kristy tompo, ary ho anay izay mandray ny teny mba hanana fahavononana amin'ny foamam-panahinay andray izany teny soa avy aminao zany, satria filazantsaranao ny teninao dia sakafom-panahy anay ary afatra mitoetra ho anay, hoentinay hahatanteraka ny sitraponao ary hanomezanay voninahitra anao ihany koa. Koa manatrefy feno anao tompo amin'ity anio ity, ary dia voninahitra ho anao mandrakariva. Sora tompo, amen. Tantara faharoa, toko faha-efatra ambin'ny folo. Raisina amin'ny andininy fahafolo, ajanona amin'ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary asa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe: Jehovah o, tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy ny tsy manan-kery, raha iadian'ny maro izy. Ka vonjeo izahay, Jehovah Andriamanitray o, fa ianao no iankinanay, ary ny anaranao no andehananay hiady amin'ireto olona ireto. Jehovah o, ianao no Andriamanitray, aza vela isy olona aharesy anao. Ary Jehovah namely ny Etiopiana teo anolohan'ny Asa sy ny Joda, ka dia nandositra ireny. Ary Asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy hatrany Gerara, ka dia nafatesana be ny Etiopiana ka tsy naharina intsony. Fa voaringana teo anolohan'i Jehovah sy ny miaramilana izy, ka nahazoan'ny Joda babo betsaka. Ary namely ny tanàna rehetra manodidina ny Gerara izy. Fa ny fahatahorana an'i Jehovah nahazo ireo, ka nobabony ny tanàna rehetra, fa be ny babo tao. Ary namely ny vala izy, ka nahazo babo betsaka, dia ondry Amanosy sy Rameva. Ary dia niverina ho an'i Jerosalema izy. Hotoizantsika mivaky teny ao amin'ny Marka toko fahafito andininy faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny faha-telopolo. Ary niala teo Jesosy ka lasa nakany amin'ny sisin-tanin'ny Tiro sy Sidona. Dia niditra tao an-trano izy, ary tiany tsy mahafantatry ny olona izany, kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy. Ny zanany vavy tanora dia ansy mpamanampany loto, dia nakaoka ny ankonga tamin'ny tongony. Ary jentilisa raha vehivavy avy amin'ny firenena Sirofoinika, dia nagataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy: aoka hivoky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho amin'ny amboa kely. Fa raha vehivavy namalika ranao taminy hoe: eny tompoko, kanefa na dia ny amboa kely ao ambany latabatra aza dia mba mihinana sombitsombo ny mofon-jaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy: noho izany teny izany, mandehany ianao. Efa nivoaka tamin'ny zanaka vavy ny demonia, ary raha tonga tao an-trano raha vehivavy dia hita ny nandro teo ambony farafara ny zanany vavy, ary ny demonia efa nivoaka taminy. Filipianina toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Filipianina toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faha-raika amby roapolo, amin'ny anaran'ny Tompo. Ry rahalahy, aoka samy anahakay ianareo, ka tsy nioza mandeha tahaka ny anananareo anay marika, fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny, fa fahavalona sy fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana no ny hafarany,
ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay anova ny tena fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tena voninahiny, araky ny fiasan'ny heriny izay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana ry havako malala no anatanterantsika ny hira 724 hitsenantsika ny afatr'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony. Ny fanahy masina, lay fanahy efa nanomana antsika tany tokantrano, mitaona antsika teto an-tranon'Andriamanitra, ary mitarika antsika amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Ny fanahy masina ry havana no anjaka feno eo am-poko sy eo am-ponao, ka hampangina ny tabataba rehetra, azahoan'Andriamanitra tokoa mampanantena anao, manome anao ny famonjena. Ny tenin'Andriamanitra ry havako izay fampahezantsika amin'ity alahady manokana ity, satria alahady hitondranam-bavaka ny ady atao amin'ny valana retina VIH sida ity anio ity, na ny KPMS moa izany. Ny tenin'Andriamanitra fampahezantsika dia arak'izay nivakina teo atao amin'ny bokin'ny Filipianina toko 4, Filipianina toko 4 manomboka amin'ny andinin'ny 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Filipianina toko 4, 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Lo hevitra izay banjintsika ry havako dia ny hoe miandrandra famonjena ny mino. Raha nanaraka tsara tsika ry havako teo ny famakiana ny soratra masina dia misy endrika fiandrandrana famonjena samihafa nambara teo. Raha ny tsara amin'ny famakiana amin'ny bokin'ny tantara faharotsika teo dia voalaza tsara fa ny mpino miandrandra famonjena dia sady miankina no miantoraka amin'Andriamanitra. Nanaraka tsara koa tsika ny filazany tsara araka ny marika toko 7 teo. Ny mpino miandrandra famonjena dia miorina amin'ny finoana, na inona sakatsakana dia miorina amin'ny finoana. Fa reto amin'ny Filipianina toko 4 kosa ry havana, ny andinin'ny 7:20 ka hatramin'ny 1:20 ity, ny kristianina miandrandra famonjena, ny mpino miandrandra famonjena dia misy toetra roa izay takina aminy eto. Ny toetra voalohany dia izao: mifanome ohatra tsara. Ny mpino miandrandra famonjena mifanome ohatra tsara. Aitsika tsara ry havana ilay filazana ny komitan'ny fandraisan-tana dia hoy-tsika hoe komitan'ny fifandraisan-tana, izany hoe ny mpitandrina mivady mifandray tanana amin'ny fiangonana, fa ny fiangonana manontolo koa mifandray tanana. Dia tahaka izany toetra, tsy hoe manome ohatra fa mifanome ohatra tsara. Ahoana no filazan'ny Paoly azy ry havako? Izao ny filazan'ny Paoly azy eto amin'ny andinin'ny 7:20: ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo, ka dinio
ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Eto ry havany Paoly dia tena mijoro vavolombelona, mijoro vavolombelona n'izay inony sy iainana izy, manome izy ny torolalina sy ny taridalana. Ary mialohan'izany nefa dia izao, izy tena ny mihintsy no manatanteraka voalohany ny torolalana sy ny taridalana izay omeny. Ary zany ny antsony ny mpino tao Filipi eto manao hoe manahafa ianareo, alay vomarika. Izany hoe tsy mijora mampitarika fotsiny ihany Paoly apôstôly revako, tsy mampahery ihany izy amin'ny alalan'ny teny, fa manome ohatra fakatahaka mihitsy izy mba ho alain'ny rehetra tahaka. Modely efa kely nefa nanen'i Paoly eto. Rehefa hoe modely zany mantsy dia izay fihetsika na fiteny ataon'ilay alaina ohatra, izay no alahana. Fa tsy izay nitarihan'ny Paoly eto, fa nitarihan'ny Paoly eto dia hoy izy hoe amin'ny alalan'ny fanahafana any Kristy. Zany raha teo ny lazaina any amin'ny Korinthianina voalohany toko 2:10 manao hoe aoka hanahaka ianareo tahaka ny hanahafako any Kristy. Zany hoe zany tsy tao Paoly todika aminy akory ny olona, na hanahaka ny fihetsiny akory ny olona, fa tao amin'ny todika amin'ny Kristy, ka le fihetsy Kristy tahafiny, izay ny teny ho tahafin'ny olona. Fa iny ry havana tamin'ny tao inan'ny idiran'ny filazantsara taty Andrenivohitra, tsy resaka ny tany Tomasina fa taty Andrenivohitra, dia ny fahitan'ny olona n'izany misionera zany dia manao akanjo lavabe. Ny robe pastoral ny pastera mbola manasa-dranjo, fa ny endry misionera rehefa mihitsy. Ary misionera mbola tsy zatra ny tany mafana aty Madagasikara dia tsy mba miazakazaka rehefa mandeha, fa tena milamina dia tena milamina tahaka ny fandehandry Montpellier ambany dia reny, dia ohatr'ireny mihitsy. Dia lasa nanahaka an'izay koa ny kristianina rehetra, manao akanjo hatrany ambany ihany. Dia rehefa mandeha tsy mba misy miazakazaka dia izay namantarana fa kristianina. Tsy tahaka izany nefa ry havako no tian'ny Paoly apôstôly ambary eto. Tsy ny fihetsiny, na izay maizy azy, na izay fahaizany no tiany ho tahafin'ny olona, fa Kristy izay tahafiny indrindra ihany koa. Ary zany raha teo nambaran'ny Paoly teo, aoka Jesosy Kristy no modely, aoka Jesosy Kristy no fianarana, ary no an'ny mpino sy ny fiangonana dia ny taonan'ny olona aka ny Kristy ho modely sy hianatra amin'ny Kristy mandrakariva. Ary zany raha teo hoe niafatry Jesosy an'ny mpianany, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Jesosy tsy niteny ataovy mpampianatra amin'ny firenena rehetra, tsia, ataovy mpianatra ary mpianatra zany dia mianatra amin'ny mpampianatra, dia Jesosy Kristy irery ihany zany. Tao amin'izany isika aka ohatra sy hanahaka ny Kristy. Ary Kristy raha teo no efa niteny antsika fa tokony hanahaka an'Andriamanitra isika, ary tokony hiverina amin'ilay endrika no arian'Andriamanitra antsika. Any moa ry havana dia alahady izay natokana indrindra hitondranam-bavaka ny ady atao amin'ny aretina sida. Tsara ny fanetanana, tena tsara. Tsara ny fampianarana, fa ny tena mahomby ry havako dia ny ohatra azo alay tahaka ataon'ny mpampianatra sy ny mpanetana. Ary eo misy indrokelo ny mpandrafitra, fa maro ny mpitaro-paty velam-bava, hafa ny tenen'ny vavany, hafa mitondron'ny molina. Ary zany no mahatonga ny ady tsy ahomby tsara araka ny tokony ho izy. Fa eto ry havana dia milaza mazava tsara Andriamanitra amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly eto, fa isika mpino, isika fiangonana dia tokony hifanome ohatra tsara. Ary zany ohatra tsara izay ataontsika izany no ataona ny maro tsy ho very ary tsy ho ringana. Ry havako malalo amin'ny tompo, ny tian'ny Paoly ambara amin'izany dia izao hoe tokony ho filazantsara velona mandehandeha ny mpino. Ka rehefa mitaona ny olona isika hiala amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, rehefa miady isika amin'ny aretina sida sy ny vokany, ny fitondran-tena mendrika, ny fitondran-tena madio, le filazantsara velona no tena manavitra sy mamonjo ny maro. Ary zany no ampaherezana antsika ry havako, isika ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zanatsika, isika mpampianatra amin'ny fampianarana ny mpianatsika,
itsika mpanabe ty anivon'ny fiangonana amin'ny fanabeazantsika ireo ankizy tanora zatovo lehibe tsara ny fampianarana tsara ny fanentanana fa mbola tsara lavitra ary tena mahomby ry havako ny modely sy ny ohatra fakatahaka zay ometsika ary zany raha teo ry havana ny mpino miandrandra famonjena mifanome ohatra tsara rehefa atao am-piangonana ato maritra ry havako samy manana ny degré ny finoany ny olona fa rehefa ny olona no manao hoe ka ozy pastera hoe efa zay zany misy karazana pastera zany no miteny zavatra hafa dia efa arak'izay ka ny dekona sahala amin'izao no nataony dia efa iny zay modely ny mpampianatra anay ohatran'izao ny ataony moa tsy tahaka ny ankizy latsaky ny fito taony ozy mety resy hoe dia efa tsy maharesy lahatra azy ianao raha vao milaza an'izay dia izay andriavana ny tokony hijorontsika zany mpino miandrandra ny famonjeny zany tokony ohatra fakatahaka isika na miteny fa indrindra amin'ny asa sy ny fitondran-teny ny faharoa havako ny mpino miandrandra famonjena dia manohitra ireo fahavalon'ny filazantsara manohitra ny fahavalon'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy leo vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo fa maro no mandeha zay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny fa fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy ireny fa averezana ny afarany ny kibony no andriamaniny ny fahamianarany ny voninahiny fa misaina ny amin'ny tany izy mpino miandrandra famonjena manohitra ireo fahavalo ny azo fijalian'i Kristy ry havako malalo amin'ny tompo aza mieritreritra ianao hoe satria mivavaka satria manompo an'Andriamanitra satria manao zao sy manao zary ato anatin'ny fiangonana dia lamina ny fiainako ary tsy anam-pahavalo fa tsarovy fa Kristy ary ilay niaritra ny mafy teo ambony azo fijaliana manam-pahavalo ary zany raha teo ny tao manimpoly ny mpino eto mpino miandrandra famonjena aza midonana ampony aza mianana fa toero ny fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy tamin'ny andron'ny Paoly ry havako dia anisan'ny fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy dia ny mpanenjika ny fivavahana kristianina ankilany fa andaniny koa ny mpanao fampianaran-diso ina moa fampianaran-diso tamin'izany fampianaran-diso nahely tamin'izany dia zao hoe Jesosy Kristy dia mpaminany ihany fa tsy misy izy zany ny fampianaran-diso zay nahely reny ny fahavalon'ny azo filazantsara ny Kristy ry havako ary hatramin'izay misy an'izany fa mandrakizao ihany koa dia misy an'izany fa hafa loatra ny filazan'ny Paoly azy eto fa nambarany mihitsy fa reny fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy reny zay tena nampitomany an'i Paoly lehilahy zany Paoly apôstôly zany fa nitomany izy dia mety gagaka ambaninareo manao hoe zany epistilin'ny Filipianina zany angery pastera ka epistilin'ny fifaliana zany ary zany raha teo ny dikany hoe Filipianina fifaliana zay manana anarana Filipo dia tsarova fa fifaliana ny dikan'izany ry havako fa manino ny Paoly apôstôly no mitomany ny antony ry havana dia zao mialohan'ilay fifaliana ny atongavana amin'ilay fifaliana dia mbola misy zavatra maro iaretanao fanenjehana ady mafy misy ady mafana tsy maintsy atrehanao ary tsy maintsy miaritra ao anatin'izany raha tsy mandresy ireny zavatsarotra ireny tsy anampifaliana ianao ny fifaliany mpino miandrandra famonjeny zany ry havako so hoe tonga dia falifaly amin'izao fa misy mampime tsia misy ady mafy atrehana misy adidy mavesatra zakaina ary rehefa mivoaka amin'izany mivoaka mpandresy zay vao tonga le fifaliana dia le fifalian'i Kristy zany ry havana ny fanirian'i Kristy zany ny fanirian'ny tompo an'ny fiangonana so atsika mpino ray manontolo miandrandra famonjena mba tena nanana fifaliana isika ekena fa mbola ty ambany masoandro tsika misy ny mampisento misy ny mandiso fanantenana misy ny mahakivy misy ny mampatahotra fa ao anatin'ny reny rehetrarehetra ireny asa io fa mpino miandrandra famonjena ianao mijoroa amin'ny finoana tahaka an'ilay vehivavy Kananita zay nanetry tena lalina mihitsy ka na dia efa somary nahelikiliky Jesoa ary amin'ny filazantsara araka ny marika toko fahafito teo dia tena mbola niinsiste raha vehivavy mbola nangataka tamin'i Jesosy mba nasitranana ny zanany ary noho ny finoana izay nananany teo anatin'ny setra dia novalian'i Jesosy zany ka sitrana ny zanany vavy ho anao kory havako mety maro zay zavatra lalovanao
mampanahirana anao fa ndeha koa sika anao tahaka ny Paoly. Ireny sedra rehetrarehetra ireny dia ankinana amin'Andriamanitra. Ireny sedra rehetrarehetra ireny dia araraotina hitoriana ny filazantsara mpamonjeny ary hitaomanany maro ihany koa mba hanahaka any Kristy. Zay vao tanteraka tokoa riavako ny fifaliako ary zay vao tanteraka ny fifalianao. Ka raha miteny zany Paoly manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izao indray mifalia, dikan'izany dia zao alohan'ny fifalia aloha tsy maintsy misy ny sento, tsy maintsy misy ny adidy, fa rehefa mivoaka velona amin'izany ianao dia ho mandrakariva sy mandrakizay ny fifalianao. Anjaranao ry havana amin'ny safidy, ilay fifalian'ny tany mandalo ihany ve ny tianao sa ilay fifaliana maharitra mandrakizay? Fa ilay fifaliana maharitra mandrakizay tsy maintsy mbola misy fisiantona ao, misy adidy ao, misy asa fanimpona ao. Araka ilay nataony zanako vavy teo tamin'ny voankazo mamy, mpino mianatra famonjena mandray anjara amin'ny asa, mivavaka ary manohitra ny asan'ny ratsy rehetra. Alahady otona nambavaka ny komity miady amin'ny VIH/SIDA ry avy an'ity ity, maro izay mirotsaka amin'izany ady zany, tsara zany ry havako. Kanefa ny zavatra mitranga dia izao, tsy ny rehetra kory ny kristianina ary tsy ny asa atao rehetra kory ny manaraka ny filazantsara amin'izany ady atao amin'ny valana entina sida zany. Fa matetika lasa ny fomba n'izao tontolo izao no atao modely dia miteny moa ny sasany akatrita fa dia izao tontolo izao no mamatsy vola, mety maran'izany ry havako. Kanefa tokony hijoro sika, indrindra isika fiangonana, fa isika fiangonana mihitsy ilay fahazavan'izao tontolo izao, ilay fanasin'ny tany no antson'Andriamanitra iombana amin'izany ady zany. Maro ry havana ny mirotsaka amin'izany ady zany, ka raha fahadiovam-pitondran-tena no tokony voizina mifanohitra amin'izany ny zava-misy satria omena vahana indray ny fiarahan'ny mitovy fananahana. Raha ny fahadiovam-pitondran-tena no tokony voizina dia vao mainka atao izay ampely aingana ny faharatsiana satria na misy fitondran-tena maloto ary dia marinina ihany hoe dia miarova tena fa tsy maninony. Ry havako malalo amin'ny Tompo, tsy zany ny fomba n'Andriamanitra ary tsy zany ny paikadin'ny fiangonana amin'ny ady atao amin'ny valana retina VIH/SIDA. Fa ny antsika fiangonana ry havana dia izao, resy laharitsika fa zay rehetra endrika faratsy mpitondran-tena mitarika amin'ny aretina maro samihafa dia asan'ny devoly zany, amin'ny tena ilay endrik'Andriamanitra ao anatisika. Ary zany ry havana no mahatonga antsika isaky mivavaka isan'andro dia mibebaka eo anatrehan'ny tompontsika mba nadiovany antsika. Fa Satana isan'andro dia mandoto antsika, fa ny fanahy masina koa isan'andro raha mety ianao dia manadio anao izy. Ary tsy arovanao fa na inona asan'ny Satana izay mitarika amin'ny fitondran-tena tsy mendrika ny herin'ny Kristy, ny rany Jesosy Kristy tany Kalvari dia ampiadio anao, ahatsara anao, amendrika anao. Ry havako malalo amin'ny Tompo, ny paikady rehetra zany izay atao amin'ny ady dia tokony hifanaraka amin'ny filazantsara sy ny fampianaran'i Kristy. Dia ny fanabeazana ny tanora, ny ankizy, ny lehibe anao zava-dehibe ny fanajana ny tenany satria tempolo ny fanahy masina izy. Zany ny zava-dehibe amin'ny fanabeazana, mba hanajana ny tenany ka tsy hanekeny ho simban'ny hafa amin'ny endrim-pahalitoana maro samihafa. Ampianarina ny ankizy zany, ampianarina ny tanora zany, ampianarina ny lehibe zany, ary tsika ray aman-dreny ry havako no laharana amin'izany satria fananao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra isika. Fa isika no mpitory filazantsara voalohany amin'ny zanatsika. Fa raha vao tsy manao an'izany isika ry havako dia ny any ambadikanino anao izany amin'ny fomba n'izao tontolo izao dia azagaga ianao amin'ny zava-misy ety amin'ny firenena ankehitriny. Fa anisan'ny paikadin'ny fiangonana sy fampianaran'ny fiangonana ihany koa ry havana dia mba hatonga ny olona rehetra mba tena hifanaja, indrindra fa ny mpivady, hitana ny fanekena izay nataony teo anatrehan'Andriamanitra ka mba ho tsarony mandrakariva fa na aiza misy azy, na ny amin'ny torona X izy na ny amin'ny lalamaintsy zedra dia mahita azy Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ny ataony ary fantatr'Andriamanitra ny any-tsainy. Zany no ampianarina ny ankizy, ampianarina ny tanora mba hatsiaro mandrakariva fa ny Andriamanitra izay tompony dia ho anilany mandrakariva indrindra ao anatin'ny ady sarotra
sy ny fakapanahy izay vealaran'ilay ratsy izy. Ry havako malalo amin'ny tompo, ny fiangonana dia mampianatra fa ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ilay rany Jesosy Kristy ny fananadiovany antsika amin'ny tsy fataterahana rehetra, ary ampy andresy ny asan'ny Satana sy ny fonokony izay mangeja ny olona izay efa nividian'i Jesosy lafo dia lafo tokoa tamin'ny rany tany Kalvari. Ry havako malalo amin'ny tompo, anisan'ny loza mamely ny firenentsika ny faharatsym-pitondran-tena, ny fijangajangana, ny fanaovana ny toetra mamoafady rehetra izay mifanohitra amin'ny ambaran'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny filazantsara. Ry havako malalo amin'ny tompo, asa lehibe ny antson'Andriamanitra sy antson'Andriamanitra anao amin'ity anio ity. Aoka ho toeritsika ny asan'ny Satana sy ny fonokony izay te handrava sy te hamondrika ny asan'Andriamanitra. Fa raha namorona ny olona Andriamanitra, ry havako, dia tahaka ny endriny ny namoronan'Andriamanitra azy, ary zany tsy zakan'ny Satana ka tia hosimbana fa tsy tovizatsika amin'ny endrika namoronan'Andriamanitra atsika. Ny asan'ny fiangonana zany dia mitaona ny olona mba hatsiaro fa tsy olon'olom-pona ny ianao hoe na mety pety akorina ary ianao, na mety lavalava sofina ary ianao, noforonon'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarany ianao. Tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronan'Andriamanitra, ampianaritsika fiangonana an'izany ny olona ahatsiaro ny fahatsarany, ny mahasarobidy azy ka azahoany mitandrina ny teniny ambany fiarovan'Andriamanitra. Ko mahereza ry havako fa momba antsika ny tompo ao anatin'izao ady mafanatrehantsika izao, tsy ady amin'ny Covid-19 ihany, tsy ady amin'ny tsy fandriampahalemana ihany, tsy ady amin'ny fahantrana ihany, fa ady amin'ny valana entina maro samihafa izay afafan'ny Satana. Tsarovy ry havako fa tahaka ny nandreseny asa mpanjaka ny fahavalon'ny zanak'Israely ary isan'izany ny Etiopiana tany amin'ny bokin'ny tantara, rehefa niankina tamin'Andriamanitra izy, ny taoman'Andriamanitra anao koa mba hivoaka mpandresy amin'izao anio izao. Ry havako malalo amin'ny tompo, feny zany rehetra zany dia izao: ny mpino miandrandra famonjena mifanome ohatra tsara ka Kristy no modely. Ny mpino miandrandra famonjena dia manohitra ny fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy, ary ny herin'i Kristy irery ihany no ety mahantanteraka izany asa fanoherana izany. Tsarovy ary havako ilay feteny nataon'ny Paoly Apôstôly izay mavesa-danja tokoa fa miankina amin'ny fiainantsika kehitriny, fa indrindra rahatrizay dia ilay atao amin'ny bokin'ny Filipianina toko 4 ka ny andininy 20 manao hoe: fa ny fanjakantsika dia ny an-danitra, ary avy ihany koa no iandrasantsika ny mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho azy any ny voninahitra fa ny fanahiny kosa momba ny fiangonany, momba antsika rehetra atsiarovantsika fa ny herin'i Kristy dia ampy andresentsika ny fahavalo izay afafan'ny Satana amelezana antsika. Amen. Vavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra Tompo rainay izay eny an-danitro, isaoranay ianao, fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Tsy takatry ny sainay izany, tsy manafina ny sitraponao aminay ianao, fa mandrakariva dia mampianatra anay ny teninao, ary mandrakariva dia mampisitraka anay ny teny fiainana isan'andro ianao. Misaotra indrindra Andriamanitra fa nampianarinao anay tamin'ity anio ity, fa ny mpino miandrandra famonjena tonga ohatra tsara sy fakantahaka. Ny mpino miandrandra famonjena manohitra ny fahavalon'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Izany tokoa Tompo no takianao aminay, mba hahatonga anay ohatra tsara sy fakantahaka eny amin'ny sehatra rehetra nametrahanao anay, indrindra ny amin'izao androany izao, izay ahatsarovana manokana ny fitondrana mambavaka ny komiti-pirenena miady amin'ny sida,
izahay no ataonao fakantahaka sy ohatra tsara Andriamanitro, mba tena hijoro ho vavolombelona filazantsaranao ary homendrika sy masina ara-pitondratena. Nataonao ihany koa zahay hanohitra ny fahavalony azo fijalian Jesosy Kristy, satria fantatray fa eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny izay misy anay eny dia mirongatra ny asan'ny Satana, ka te hampihemotra ny finoana ianao Andriamanitra. Ajoroy ary izay mba homendrika ny filazantsaranao ho mpanompo mahatoky, ka tsy hitafienatra, ary anjakanao Jesosy Kristy ka ho tonga vavolombelona marina tokoa. Haneo ny fahatsaranao Andriamanitra. Andriamanitro, taio ary ny komiti-pirenena miady amin'ny sida eo anivon'ny sahany FJKM mba hatanteraka ny asany ireo manana anjara tsaray avy eo anivon'izany sehatra izany. Toloro saina ny filoha ny Brown KPMS mba hevitra mandrakariva izay ahasoa ny asanao Andriamanitra ao anatin'izany komiti-pirenena miady amin'ny sida izany, ka tanteraka ny fijoroana vavolombelonao Jesosy Kristy. Andriamanitro, aoka amin'fahainao masina hitarika ny fiangonana hijoro vavolombelona amin'ny fedina ny VIH sy ny sida, ka tena homendrika anao tokoa ary ho tsara laza eo anatrehanao Andriamanitra. Andriamanitro, mitondra ambavaka izay ny fiainan'ireto kristianina izay manondrika ny lohany eto anatrehanao ireto. Irina indrindranao Andriamanitro hijery izay rehetra manahirana ny kristianina. Mety misy manana aretina, misy manana fanaintainana, ao koa ianao Jesosy Kristy hanatsotra ny taninao mahery, ka hanasitrana, hanajanona izay rehetra mety ho fanaintainana, ary indrindra hanasitrana izay rehetra manana aretina. Andriamanitro, misy amin'ny reto kristianina reto manana olana maro samihafa, irina indrindra anao iandany amin'ny mpanomponao, hijery manokana ny fiainany tsirairay, ny isa tokantrano, ny isa am-batan'olona, fa fantatray fa Andriamanitra mikarakara ny fiainan'ny mpanomponao mandrakariva ianao. Andriamanitro, jereo izay rehetra kivy sy ketraka amin'izao fiainana izao, atanjao izy ireny, avereny Tompo izay rehetra mihemotra amin'ny finoana ao Andriamanitra eto amin'ity tranonao ity. Vangio ny fahainao mahery izy ireny, azony mijoro vavolombelona Andriamanitra indray sy manavao ny fanoloran-tena eo anatrehanao Jesosy Kristy, indrindra amin'izao vaninandro farany izao. Andriamanitro, mitondra ambavaka izay ny fiainan'ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy. Tsaroana ambavaka mandrakariva izany satria izany izy ireo no tendrenao manokana hitory ny filazantsaranao sy hijoro vavolombelonao eto amin'ity fiangonana ity. Ampaherezy izy ireo Andriamanitro. Aoka anao hiasa amin'ny fiainan'izy ireo, hanome fifaliana ny mpitandrina mianakavy. Azahoany manatanteraka ny asanao Andriamanitra, aza velanao isento eo ampanaovana ny asanao izy ireo Andriamanitro. Fa matoky izay, fa Andriamanitra efa nomba azy ireo ianao ary homba azy mandrakizay. Andriamanitro, mitondra ambavaka ihany koa izay ho an'ny fankalazana ny fifandraisan-tanana ny mpitandrina mianakavy. Taio ny komity mpikarakara, ireo mihevitra izay mahasoa sy hatanteraka izany. Irina indrindra anao Andriamanitro an'olon-tsaina ireo nomenao anjara ho amin'izany.
ka azoan'izy ireo hevitra ny fampandrosoana ao sain'Andriamanitra. Andriamanitra efa akaiky tokoa izany fotoana izany, fa matoky sy mino izahay, fa raha mbola eo ianao Andriamanitra izay efa nikarakara ny fiainan'ny fiangonana, dia tsy tafienatra ny fiangonana, satria ombanao Andriamanitra, ka tanteraka ny fijoroana vavolombelonao Andriamanitra. Andriamanitra mitondra ambavaka izahay ny fiainan'ny sampana rehetra eto amin'ity fiangonana ity. Aoka anao Andriamanitra hiasa n'olon-tsaina ny birao tsiraray avy sy ny mpikambana tsiraray avy. Andriamanitra mitondra ambavaka ihany koa izay ho an'ny fiainan'ny FJKM, ny isa-pitandremana hatrany amin'ny foibe FJKM, mba tanteraka ny asanao Andriamanitra ka hamonto ny filazantsaranao hita amin'ity nosina ity. Mitondra ambavaka manokana izay Andriamanitra ho amin'ny famoahana ireo mpitandrina hiasa eny an-tanimbolonao amin'ity anio ity eny Antsahamanitra. Aoka ianao Andriamanitra tanteraka sy ampalavorary ny fotoana rehetra izay atao eny Antsahamanitra amin'ity anio ity. Andriamanitra maro ny tianay angatahana, fa indrindra makivaky ny herinandronay indray izahay. Tianay mametraka ny herinandronay ho eo am-pelantananao Jesosy Kristy, koa eno Jesosy ny vavaka mangina atolotra eo anao. Fantatray Tompo, fa mihevitra izay mahasoa anay ianao, ka na dia tsy mangataka aza izay, dia mihoatra lavitra noho izay angatahanay no asehonao eo amin'ny tsirairay avy. Fa ny vavakay dia ampimbonina amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay eny an-danitra. Tahaka ny namelana izay meloka taminay, raha izany tondra ny mifakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana izao fotoana izao tsika riavako, saorantsika Andriamanitra fa tanteraka soamantsara izao fampim-pivavahana izao, ka mialohan'ny hitondrany ray aman-dreny mpitandrina ny afatra sy ny hitondrano, dia ataontsika mpitsanganana ny hira izay voalahatra eny amin'ny fafana. raisanao ry avako ny afatra sy ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy manao hoe mandehana amin'ny fahendrena amin'ny eo ivelany ary araroto ny andro azanao vatso fa miaratsy izao fiainana izao ho tanteraka aminao ny avako ny tsodrano
izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo Jesoa manao hoe aroan'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy hainatsina anoloany amin'ny vonainy amin'ny firavoravony ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay ao aminao any ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hipetraka ianareo ihany. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.